Mpiadanan'i Jesosy Kristy Tompo no tononoka anao any atokantrano any mbola ahafahako mijoro eto mijoro vavolombelona aminao raha mijoro vavolombelona momba ny fitsangatsangana izay nanafahan'ny tompo anahy dia ankehitriny tena mijoro vavolombelona aminao momba ny volo eo amintsika vehivavy indrindra moa amin'izao andro farany izao dia mitaky antsika ny tompo hanana fahamasinana ny vehivavy, indrindra antsika vehivavy ny vehivavy sy ny fahamasinana. Ahoana ny fahamasinantsika alohan'ny hiavian'i Jesosy? Ahoana ny tena hoe fomba comportementsika ny tokony ataontsika manoloana ny izay fahamasinana izay? Eto am-piandohana dia tiako hoe ametraka an'izao fijoroana vavolombelona izao tsika eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy Tompo. Jesosy eo misaotra anao satria mbola nomenao fotoana Jesosy ahafahako hiteny ijoro vavolombelona eto. Hijoro hiteny ny fahamarinanao, hanambara ny fahamasinanao Andriamanitra. Apetrao eto am-bavako izay rehetra napetraka ao fanahy masina tsy hiteny ho azy tsy araka ny fisainany maha-olombelona azy Jesosy eo. Fa tenainao no hiteny. Misaotra fanahy masina, misaotra Jesosy eo. Amen. Amen. Tena hoe tiako no mizara amintsika tsirairay avy fa mila fahamasinana ny tompo amin'izao andro farany izao. Ho an'ny kristiana manokana, ho an'ny tanora manokana kristiana ny teneniko eto fa mety hoe sarosarotra amintsika mbola tsy nandray an'i Jesosy hanaiky an'izany. Fa raha antsika efa nandray an'i Jesosy dia mety hiteny ianao hoe volo koa ve dia ilaina fahamasinana? Tena ilaina ry havana, tena ilaina. Dia eto am-piandohana koa dia mifona mialoha raha misy fanafitohinana fa tsy tsara nizaniza akory, tsy teny nizaniza fa ny zavatra nitondra ny tompo anahy no zaraiko. Mety ilaza hoe manamary tena, mety milaza hoe teo masina fa Andriamanitra mahafantatra, mahalala ary ampanetretena no ijoroako vavolombelona eto. Ho an'izay volo izay dia be dia be angamba efa hitantsika ny fijoroana vavolombelona momba ny fampiasana ny tisazy. Anisan'izany fampiasana ny tisazy, anisan'izany fampiasana ny tovana, anisan'izany fampiasana an'ireny tisazy plante, loko volo, zavatra tovatovanana zany amin'ny volontsika io dia mitondra fanahy ratsy, mitondra fanahy ratsy ilay izy zany, mitondra fanahy esprit de python, fanahy bibilava. Fantatsika fanahy esprit de python dia ohatrany hoe miteny zavatra marina izy nefa tsy marina ao anatrehan'Andriamanitra. Dia anisan'izany koa ny esprit de sirène, esprit de zoo amin'ny alalan'io volontsika rehefa tsy volontsika naturel, satria ny volo izy dia natao voninahitra ny vehivavy. Nefa io voninahitrintsika io tovanantsika, io voninahitrintsika mbola asiantsika loko volo, mbola asiantsika tovatovana. Dia mitentsika hoe tsy tsara ilay volo namboarinao anahy Andriamanitra fa asiako tovana, asiako indray mandeha. Izany hoe tsika zany lasa ilay fisainantsika ny antsika zany lasa tsy meno an'Andriamanitra intsony. Fa ny tompo tia hanokatra ny masom-panahintsika amin'izao andro farany izao. Fa reny dia mitondra antsika any amin'ny fahaverezana. Mety hiteny ianao tsy isan'izany fa ny tompo hanokatra ny masom-panahintsika ary anontany foana ny fanahy masina hoe marina ve zany sa tsy marina. Rehefa avy eto ianao maheno an'izao video izao afaka mamaky ny baibolinao ao am-pitsara momba ny Samsona. Pitsara toko 4:40 izay nanesorany ilay volon'ny Samsona naturel izay nisy ny ositra, nisy ny herin'Andriamanitra. Nialain'ny Filistina iny dia niala ny heriny, niala ilay fanahy masin'Andriamanitra. Io volontsika io dia amin'io misy ny ositra ahafantarana tena hoe anosoran'Andriamanitra ny ositra amintsika manomboka amin'ny lohantsika. Jerena hoe mpianatra, ilay mpianatra tao amin'ny nivory tao amin'ny trano anankiray izy dia nandatsahan'Andriamanitra ny fanahy masina, ny afon'ny fanahy masina tamin'ny alalany amin'ny lohany.
dia io volo io koa raha mijerytsika amin'ireny hoe fandarana hoe misy olona namono olona ka ahitana volo, dia iny volo iny nahafantarana ny olona iny hoe atao recherche dia fantatra amin'ny alalan'ilay volo, satria io volo io dia ahafantarana ny momba antsika rehetrarehetra. Io no angalarin'ny devoly anefa amin'izao, angalarin'ny devoly asiany zavatra ambony mba tsy ahazoana ositra avy amin'Andriamanitra, satria io na lalàna naturel antsika. Nefa raha io no tovatovana antsika zavatra dia lasa fanahy mamitaka ny ao anatintsika. Halleloja. Tsy izaho mamorona fa ao anatin'ny Baiboly izany. Ary fantatsika amin'ny Korinthiana voalohany koa dia milaza izy, Korinthiana voalohany toko faha 1:20 fa ny volo dia voninahitra ny vehivavy. Halleloja. Ka raha io anefa no tovatovana antsika, dorantsika, tsy mandraranao, tsy misakanizanizanao izay tiany atao, fa milaza ny marinao dia anjarantsika ny mandinika, anjarantsika mamakafaka, anjarantsika manao recherche hoe marina ve izany sa tsy marina. Dorantsika io manao miditra coiffure ohatra antsika, mandora ny lohantsika, mampisy produit ny lohantsika io sisy. Eritrereto ry havana fa esprit des eaux reny, esprit de sirène, esprit de séduction, dia lasa hoe manomboka etitsika dia efa mandoro ny lohantsika, indrindra moa rehefa tonga any amin'izay fahaverezana zay. Mila maherontsika satria ny Satana dia fetsy, manajamba ny masom-panahintsika fa hiratra ny masom-panahintsika amin'ny alalan'izao video izao. Fa ny volo io dia nataon'Andriamanitra, noforonon'Andriamanitra ho an'ny vehivavy, tena hoe voninahitra ny vehivavy, na fohy ny volontsika na kely ny volontsika, dia aoka tsika hifaly amin'izay rehetra nataon'Andriamanitra amintsika. Na fotsy io volontsika io, aoka tsy ho tovana antsika loko, tsy ho tovana antsika zavatra hafa, fa tena hoe mionona amin'izay tsika hoe nanaovan'Andriamanitra antsika zay. Tsisy hafa naturel ry havana. Halleloja. Amin'ny alalan'io Andriamanitra manositra antsika. Tsarovy anefa fa io volo tovana antsika io, ny vision tokony ho hitantsika, ny fahalalana tokony homen'Andriamanitra antsika, sakanan'io rehetrarehetra io, sakanan'io volo io, esprit de piton io. Izy no manisy mody hoe metraka vision sisa vision lainga. Fa amin'ny alalany fampiasantsika ny volontsika naturel, izany no nosoran'Andriamanitra antsika, dia ositra avy any ambony. Ary tena hoe io ne mahatonga reny mangidihidy rehefa antsika manao an'ireny tisazy ireny, mangidihidy. Tsy ino fa ilay biby lava mikikiky ny lohantsika. Nisy fotoana tena hijova volombelona eto aho vao vetivety izany, ary ampanetretena. Fa tena nanontany ny Tompo, inona ny zavatra mbola tsy araka ny sitraponao Jesosy amiko? Inona ny mbola hoe tsy afahako mahita anao? Inona ny tsy afahako mifandray aminao? Fa tena hoe nasehon'ny Tompo anahy tamin'ny nofy, vehivavy anankiray manaraka anazy dia mena be ny volony, mena be. Dia mena be manao tisazy, manao tena hoe ny akanjo tena sexy be izy, dia meme izy mijery anahy. Dia gaga iaho, inona reo dikan'ity nofoko ty rehefa taitra za. Dia miaraka amiko izy ry olona tsy fantatro. Dia naneho vola be anahy io, ny volako izy. Esprit de séduction, esprit des eaux, fanahy mamitaka, fanahy ratsy, fanahy ny Jezabel, be dia be ny enton'izany ry havana. Fa teo nafantatra hoe ny voloko mena, mbola nisy mena io voloko io. Tena asehon'ny Tompo anahy, io jereo izy, io mbola manaraka anao hoe ny esprit des eaux, ny esprit de sirène. Mila fantatsika zavatra tiany Tompo ambarantsika, fanahy masina mampafantatra antsika foana. Fa natao anatin'izay ry havana, tena hoe napakafitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta, na tapako ilay volo mena teny amin'ny voloko, tena nesoriko. Satria fanahy mamitaka, tsy afanao mahazo ny ositra avy amin'Andriamanitra, tsy afanao mahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy afaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra antsika raha mbola misy an'ireny eny amin'ny lohantsika eny. Tsarovy fa io no misy azoantsika ny ositra.
Ka raha tovatovana atsika asisitsika tovana tsy ahita ny voninahitry'Andriamanitra zany tsika. Fa mila manetry tena amin'izao fanarahantsika an' Jesosy, manaiky ny fitondran'i Jesosy, manaiky ny fitondran'ny fanahy masina atsika, satria tsika raha tsy manaraka dia izao tsy ahita ny voninahitry'Andriamanitra mihitsy. Fa teo fantatro ry havana fa esprit de sirène le izy, volomena jaune be fa ny esoro tena nanaiky nanetry tena esoroko ato amin'ny lohako. Atao anatin'izay rehefa mivavaka dia vao manomboka mivavaka dia ohatran'ny misy zavatra mandehandeha amin'ny lohako mihodinkodina. Inona ary izany ho? Isaky mivavaka vao manomboka hivavaka dia mihodinkodina io lohako io. Fa tena notany Tompo, inona ty Jesosy ambanao? Tena tsapako ilay lohako tsisy inona, fa vao manomboka mivavaka dia mihodinkodina sady mavesatra ny lohako. Fa teo nambaran'ny Tompo anao hoe io lohanao io mbola misy loko volo. Miava malala faranako ny fijoroana vavolombelona ataoko anjarantsika ny mieritreritra, anjarantsika mandinika hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra marina ve ny ampiasaiko an'ireto zavatra reto. Fa raha tena vonona ianao ka tena hoe anara-dian'i Jesosy zany, vonona ianao tena hoe anao sitrapon'Andriamanitra, dia mahafoy an'izany rehetra zany, ary afaka manala an'izany ary tsy ampiasainao intsony. Hodoranao satria fanahy mamitaka ny ao anatin'ireny, fanahy mandainga ny ao anatin'ireny, mitondra antsika ny fijejoana ireny. Tsika efa nandray any Tompo, efa malala ny fahamarinana, dia ka tsika tena hoe anaiky an'izany fitondran'Andriamanitra antsika, fitarihana antsika hiditra amin'ny fahamasinana zany, indrindra antsika vehivavy. Atao mpamaranana dia mbola misy fijoroana vavony be dia be mikasika an'izany, ary mety efa fantatsika zany be dia be ny vehivavy no tena hoe nikasihy ny fanahy masina no vain' Jesosy amin'ny alalan'izany fampiasana tisazy, fampiasana plante zany, fampiasana loko volo zany, efa nandray an'i Jesosy izy dia nanary an'izany rehetra zany. Raha misy izy lamoka izy ity dia olom-baovao izy, tsy olom-baovao mitoetra ihany, tsy olom-baovao mifihetsika ihany, fa amin'ny rehetrarehetra mihitsy ny tiany Tompo hanovana antsika. Halleloja. Dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany amin'izany fijoroana vavolombelona sy fijoroana vavolombelona izay nizaraina aminao teto izay ho azy irery ny voninahitra. Amen.